Olona 520 vaovao indray no namoy ainy tamin'ny talata 3 martsa araka ny taritra nataony teo anivon'ny aina manjerim-panjakana androany alarobia avy eto amin'ny faritra Analamanga ny 7 amin'izy ireo, 4 avy any amin'ny faritra Boeny, iray avy any amin'ny faritra Antsinanana, iray avy any amin'ny faritra Analanjorofo, iray avy any amin'ny faritra Sofia ary iray avy any amin'ny faritra Sava. Tafakatra 720 sy 700 araka izany nisan'ireo olona lavo vokatry ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara hatramin'ny nanomboan'ny valanaretina ny 20 martsa 2020. Ankoatr'izay dia olona 220 amin'ny 100 indray no voamarina amin'ny fomba ofisialy fa mitondra ny tsimok'aretina COVID-19 ka ny 7 amin'ny 100 amin'izy ireo dia avy eto Analamanga avokoa, ny 720 avy any amin'ny faritra Antsinanana, ny 220 avy any amin'ny faritra Diana, ny 10 avy any Analanjorofo, ny 9 avy any Atsimo Andrefa, ny 5 avy any amin'ny faritra Boeny, ny 2 avy any Alaotramangora, ny 1 avy any Menabe ary ny 1 avy any amin'ny faritra Iorombe. Miisa 230 amin'ny 100 kosa ireo sitrana. Miisa 104 kosa ny manaraka fitsaboana ary 970 amin'izy ireo dia anaty fahasarodana avokoa. Noho izany, mitotaly 920 sy 404 alina ny isan'ny olona voan'ny COVID-19 ny 20 martsa 2020 hatramin'ny 3 martsa 2020 ary efa mahatratra 9 sy 704 alina kosa no efa sitrana amin'izy ireo. Fiarabe iray sy taxi brosy iray no nifandona teo anelanelana Tanambao sy Antsarimasina any amin'ny lalam-pirenena faharoa androany alarobia. Olona 4 no maty taorian'io lozam-pifamoivoizana io araka ny loharanom-baovao avy any amin'ny Gendarmerie nasionaly. Namoy ny ainy tao anatin'izany loza izany ny mpamily ilay taxi brosy. Olona 7 koa no naratra mafy ka anisan'izany ny lehibe ny fari-piadidia mpampianarana ny Vatomandry. Efa nalefa any amin'ny hôpitaly Benito Amasina ity tompon'andraikitra ity manaraka fitsaboana. Fandehanana mafy no voalazan'ny Gendarmerie fa nahatonga ny loza. Nanentana rehetra tao anaty page Facebook ny governoran'i Tomasina mba hitandrina indrindra amin'izao vanim-potoana akaikipaka izao izay fotoana mabetsaka ny lozam-pifamoivoizana. Teratany vahiny iray sy malagasy roa no nosamborin'ny miaramila ny ZMPI Ankara ny tany Ambanja ny 7 martsa lasa teo. Nandeha botry ny alatany Nosbe ireto mpandeha tsokosoko ireto ary ny azo an'Ambanja. Faritra izay tsy azo ivezivezena amin'izao fotoana izao. Raha ny voalazan'ny tompona andraiky mpanjakana manko dia mikatona tanteraka amin'ny nosy iray manontolo Mahajanga sy Nosbe ka tsy tokony nisy araka izany ny fifazivezena avy amin'ireo toerana roa ireo manomboka ny tamin'ny 17 ny volana martsa teo. Ankoatr'ireo mpandeha avy any ivelany ka mahazo taratasy fahazon-dalana manokana avy amin'ny tompona andraikitra any an-toerana. Tao amin'ny Seranatsambo Antsahapano no ao amin'ny komina Ambanja no nahatratrarana ilay botry nisy ireo mpandeha 3 ireo izay mpanjony malagasy ny roa ary teratany vahiny ny anankiray. Efa natolotra ny zandary izy ireo anaovana ny fanadiadiana.